lalao ny tompo fa ny miarabantsika mpianaka amin'ny finoana mandatrika izao fotoana izao na eny an-toam-piangonana zany manaraka zany amin'ny tambazotra YouTube na Zoom ampitombony aminareo ny eny fahasoavan'ny tompo alhady 10 septembre alahady sampana zava-maneno loahevitra itondrana zany ny fampiam-bavany zany dia zay mission eo amin'ny fatana milaza hoe mila mifamela heloka mandrakariva isika savoir pardonner selon Matthieu 18 verset 19. Si deux êtres s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Raha misy roa aminareo mifanay ety ambony tany na amin'inona na amin'inona kangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiky izay alan-danitra anomboka amin'ny fanompoam-pavana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ho firaisina avy amin'ny fanahy-masina. Ideran'Andriamanitra isika riavana ka hisaotra azy amin'ny famakina ny salamo. Salamo sy 3:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia raha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka isika ioby an'i Jehovah. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika. Aoka keo anatreny fiterana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fiterana isika fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo ary ny ranomasina fa izy nanao azy ary ny tany maina dia ny foronony ny tanany. Aviako aoka iondrika sy fikohaka isika. Aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika fa izy no Andriamanitsika ny fiandrony sy mondry tandremana isika. Amen. Mbola ataontsika eo am-pitsanganana ihany ny firana 7:20 ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. Vavaka isika misaotra anao izahay ry Tompoandriamanitra ahary miteranao no soa rehetra atobakao aminay isan'andro na izay fantatray na tsy tsapanay velively akory ny fivelomanay isan'andro. Tanterao sy amarineo totompo ny teninao ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Mangataka ny siny asan'ny fanahy masinao amin'ny isam-batan'olona ka ho tsapanay fa hanao zava-dehibe aminay tokoa ianao anio ka hahazo hery tombo finoana ary izoto iasa. Ko ankasitrao Tompo ny fiarahany mangataka aminao
mandritra izao fanompoam-pavahana izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompony anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny sitraky ny tompo mampitondra ny afatry ny mpanompo hafany amin'ny mpanompo mpaminany. Toy izao ny sitraky Andriamanitra. Esory aminareo ny foletika, ny fahavinirana sy ny lolo-po, ary aoka samy aleo fanahy amin'ny namany avy isika. Ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo tao amin'ny Kristy. Koa amin'izao dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo. Izay voasoratra amin'ny Efesianina 4. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'ny tompo izany isika, ka aoka anatinazy hiaiky ny tsy fahamendrentsika. Koa aoka isika samy iondrika andini-tena amin'izany sitrak'Andriamanitra izany, ary hitondram-bavaka izany fiekekeloka izany. Ry Andriamanitra tsy toa mpamoro sy mpanavitra anay io, voavinare sitraponao masina izahay izay nambaran'ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao taminay, izay mampatsiahy ny lalandava ny tokony famalana heloka sy tsy hitana lolo-po sy ny foletika. Matsiaro tsy mendrika sy manoto eo anatrehanao fa ny ampo sy ny fizahozahona no manjaka ao anatinay. Tompo, mbola misaotra anao izahay, fa fantatray fa mbola mamela heloka ianao ka avelanao mangataka izany famelana izany eto anatrehanay izahay. Tario ny vonay ahaizanay mipebaka marina aminao tokoa. Avao zo fanahinay ho fanahy masina, ka izy no anetika fatratra ny fonay andavanay izay rehetra mety ho tahaka itombonay amin'ny fahamasinana. Tehirizy ao am-pelantananao izahay fa tsy misy marombaka izay eo an-tananao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ilay mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola iorentsika toy ny fifonana ihany ny firana 20 sy 700 dia ny voalohany sy faharoa.
raha mibeboaka marina isika da ray be indravo sy matoky ilay tompontsika ko raisam-pifaliana sy ny fanatenana famelan-keloka izay atonony atsika. Izay manana ny didiko ka mitarina izany dia izy no tia ary izay tia any tia ny raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Ko mitafy famondram-po fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, falemem-panahy, fandeferana araky ny olo-voafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi, il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience, selon Colossiens 3, verset 12. Watotsika fidiran'Andriamanitra amin'izany famelan-keloka izany ny firana 5:20 sy 7 ny andiny voalohany sy faharoa fahatelo. Voninahitra ao amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Miaraka mipetraka amin'ny fiangonana. Izao dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny sekoly-alady isika koa mangataka ny sekoly-alady izany hanao ny anjara ina ety amin'ny altara. Dia mipetraka.
Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes encore aujourd'hui pour l'école du dimanche. Merci parce que tu nous as rappelé à travers ce chant que tu es partout, sois en chacun de nous. Fais descendre ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur, afin que nous puissions te comprendre encore aujourd'hui. C'est par le Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors bonjour, c'est une immense joie, un immense plaisir pour toute l'équipe des moniteurs et des monitrices de vous retrouver en ce dimanche de la rentrée. Et oui, l'école du dimanche reprend et on se reverra, chers enfants, tous les dimanches à 9h. C'est une joie parce que vous allez retrouver les bancs de l'école du dimanche. Il y en a qui ont repris également depuis ce lundi. On vous salue également. C'est un temps où on va renouer avec l'apprentissage de la parole dont on a besoin pour se construire, pour se former. C'est aussi un temps pour retrouver ses camarades qu'on n'a pas revus depuis plusieurs mois pour certains. Et aujourd'hui, là où on aimerait attirer votre attention, c'est que Dieu nous appelle aujourd'hui à vivre la fraternité, la solidarité entre frères et sœurs en Christ. Alors, pour annoncer un petit peu ce qui va suivre, je ne vais pas détailler les lectures, ça sera fait juste après. Nous sommes appelés à vivre la fraternité. Et comment? En effet, dans la première lecture, Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9, nous sommes appelés, comme annonce le prophète Ézéchiel, à devenir des sentinelles. Dans certaines versions, on dirait des guetteurs. Alors des guetteurs, il ne faut pas s'imaginer quand on habite ici à Marseille. C'est ce que c'est autre chose. Non, nous sommes appelés d'après la parole, à éradiquer tout ce qui peut nuire à la bonne entente de la maison d'Israël. C'est-à-dire dénoncer ce qui nous empêche de bien nous entendre. Il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de condamner. Mais, par exemple, chers enfants, vous pourrez dire à vos camarades, « Ah, je remarque par exemple que tu es en train de prendre une mauvaise direction, d'aller dans une mauvaise voie, qui n'est pas celle que Dieu a choisie pour toi. » Avertir quelqu'un qui se détourne de sa voie, comme le dit le prophète Ézéchiel, c'est permettre de préserver la solidarité. J'ai employé un autre mot, c'est le dimanche consacré à la SZM, de préserver l'harmonie et de dissiper les dissonances entre frères. Dans l'évangile du jour, Jésus nous donne également l'image du bon pasteur. Alors le passage qui se situe juste avant la lecture de ce jour de Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14, nous montre que le bon berger, le bon pasteur, c'est celui qui va chercher la brebis qui est égarée, quitte à laisser les 99 autres. Et il la récupère, il la charge sur ses épaules, et c'est une immense joie pour le bon berger de retrouver la brebis qui était égarée. Et, chers enfants, quelle joie immense remplit le ciel quand un pécheur se repent et revient à Jésus. Dans le passage d'aujourd'hui, versets 15 à 20, Matthieu nous donne également des instructions à suivre pour notre vie d'Église. Si l'on prend le passage, Matthieu chapitre 18, je lis par exemple, verset 15, « Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver seul à seul. Montre-lui sa faute. » Donc, nous sommes appelés à être responsables, chers enfants, les jeunes, les grands aussi, et à avertir quand quelqu'un se détourne du droit chemin. Et oui, en ce temps de rentrée, Dieu nous appelle à la réconciliation. Réconcilie-toi avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Demande pardon si tu as fait du mal à quelqu'un. Apprends à renouer à nouveau ce lien afin de pouvoir passer un temps de rentrée et une année qui sera harmonieuse. Et oui, c'est là le plus important, car on doit cultiver en nous l'amour. Et oui, c'est là le plus important.
En effet, il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8, « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus important, c'est de s'aimer les uns les autres. Donc, on doit se préserver, on doit avertir chacun lorsque on fait quelque chose de mal. Et, bien entendu, ne croyons pas que ce soit aussi simple, mais Dieu nous donne le courage, Dieu nous donne la force de vivre ensemble. Et demandons-lui un cœur compatissant afin de pouvoir se pardonner. Si nous travaillons, si nous œuvrons ensemble, nous aussi, nous deviendrons des guetteurs, mais des guetteurs de paix, d'amour et de solidarité. Et je vous souhaite encore une bonne rentrée sous la bénédiction de Dieu. À lui seul soit la gloire. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny tenin'ny soatra masina isika riavana, koa mialohan'izany famakina izany sy ny fitariam-bavaka dia ataontsika ny firana 700 ny andiny voalohany sy faharoa, ary eo anatin'izany no miakatra ety ireo tompona anjara tamin'ny famakina izany. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce temps de lecture. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole avec sagesse et non avec intelligence. Ouvre nos cœurs pour y inscrire ta parole. Bénis les personnes qui vont lire et celles qui vont écouter. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina antsika tompoko. Zany dia ho hitantsika eo amin'ny Ezekela toko fahatelo amin'ny telopolo, andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ezekela fahatelo amin'ny telopolo, andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Koa ianao zanak'olona dia efa nitendreko ny mpitily ho an'ny taranak'Israely, ka raha mandre ny teny alokon'ny vavako ianao, dia izany no entinao mananatra azy.
raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ery ilay ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho fatiny elony ihany izany ratsy fanahy izany. Fa ny rany dia adiniko amin'ny tananao, fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho fatiny elony ihany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Nous continuons la lecture dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Iaraka maksian'ny filazantsara isika izay nosoratany Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo. Matthieu chapitre 18 verset 15 à 20. Amin'ny anarany tompo. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesa ny aminy, ka rehefa mitokana iranao roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaina ianao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy miaina anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia aoka ataony ho tahaka ny jeklisa sy ny mpamory rehetra izy. Lazaika aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaika aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiky izay amin'ny danitra izany. Fa na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany ao. Amen. tenin'Andriamanitra tsika riavana koa natahana isika hitsangana hanao ny hira 3:120 miara-misangana Amen.
Izany tononkira-panahy izany ry Andriamanitra ray tianay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no anandratanay ny feonay ary ametrahanay indrindra izao fotoana andrenesanay ny afatra avy aminao izao. Ampangino ary ny tabataba ny fonay ary aoka tsy are afa-tsy ny feonao ireriany izahay. Sokafo ny fo amampanahinay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, andraisanay ny teninao aty anatin'ny fonay ny tonga teny fiainana. Koa mitenena ianao ry Jesosy Tompo tianay fa vonoky iainanao izahay. Ny anaranao no angatanay izany ry Tompo Andriamanitray. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika tsirairay ry havana ary ho amintsika tsirairay avy anie ny fahasoavana avy amin'ilay Jesosy Kristy Tompontsika. Rentsika tamin'ny vakiteny misesy teo ny famelan-keloka, ny fifamelan-keloka ary mahazava-dehibe indrindra izany famelan-keloka izany. Nefa raha mandinika ny fiainantsika andavanandro isika dia toa sarotra ny manantanteraka izany mamela heloka izany, satria ratsy loatra izao fiainana iainantsika izao, manjaka ny ratsy, ny fitiavan-teny, ny fitiavam-boninahitra, ny fifankahalana, ny fialonana, zany maro samihafa tsy voatanisa, zany no tontolo iainantsika, misy antsika anirahany tompo antsika indrindra. Voalaza tamin'ny 10 minitra ny sekoly alady teo ary ny asa na ny rahany tompo an'izany mpaminany Ezekela izany mpitily amin'ny teny baiko sentinelle. Manahoana ny ety amin'ny mpiandohana mametraka fanontaniana amintsika tsirairay avy, manahoana ny toerana misy atsika manoloana izany baiko ny tompo izany. Mpaminany Ezekela novidian'Andriamanitra manokana izy hitory sy hanambara amin'ireto zanak'Israely izay mafy hatoka, maditra, fa raha tsy mibebaka, raha tsy miverina amin'Andriamanitra izy reto dia ho azo hiatra izany fahababoana izany, hiatra ny sanction zany izay miandry azy ireto. Nefa dia inona ny zava-nisy fantatsika tsara? Niatra tamin'ireto zanak'Israely reto zany fahababoana izany, noho ny tsy nandrenesana, tsy nanekena, tsy nankatoavana izany afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpaminany Ezekela izany. Raha jerena amin'ny fiainantsika amin'izao dia voahiraka koa isika tsirairay avy, mamelona sy mamerimberina amintsika indray izao teny izao fa isika izao no sentinelle, mpitily tahaka an'ity mpaminany Ezekela ity, vidian'Andriamanitra hitory sy hanambara ny sitrapony ao amin'ny manodidina antsika ary ho tena mpitily mahatoky, fidèle à notre poste en tant que sentinelle. Azontsika tsaina ve zany hoe any amin'ny fiainan'ny miaramila any dia misy ny atao hoe poste sentinelle. Rehefa mandalo amin'ireny régiment reny tsika dia misy poste de filtrage, poste de sentinelle eo. Inona ny asa ataon'ireo miaramila izay voatendry eo amin'io toerana io? Mijery, miantoka ny ain'ny miaramila rehetra ao amin'io régiment io izy, ary mijery sanatria misy loza
miambina manoloana izany. Tahaka izany isika tsirairay avy ireo ry havako. Voantso, iambina manoloana ny loza izay mitatao mandrakariva ny fahavalontsika, tsy mijanona, tsisy congé, tsy maka an'izany congé izany izy, tsy maka RTT izany izy, tsisy jour de repos ny fahavalontsika. Fa ny andrapaka mierina tahaka ny liona ary ny hitarika antsika any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Izany no asany. Ary eto indrindra ny lohahevitra izay notsongaina manokana manoloana ny vakiteny misesy ao anatin'ny péricopati dia ny hoe mila mifamela heloka mandrakariva isika. Nahoana moa no nisafidiana izany? Satria hitantsika ao amin'ny vakiteniny filazantsarany Matthieu teo, raha ampatsiahivina ny toriteny tamin'ny alahady lasa teo dia mitaky fanoloran-tena ny tompo Andriamanitsika, s'offrir en sacrifice vivant agréable à Dieu. Eto mitolo ny fampianarana ataon'i Jesosy ireto mpianatra rehefa avy nanambara izy fa tsy maintsy homboana eo amin'ny hazo fijaliana, tsy maintsy ho faty izy. Inona ny zavatra nanahirana an'ireto mpianatra atao amin'ity texte ho antsika anio ity? Ady hevitra iza moa ry tompo no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Jereo amin'izany, jereo amin'izany toetra ny olombelona, ilay nofo tombotsoa, izany no mpantoerana amin'ireto mpianatra. Toa tsy nandalo tao amin'ny sofiny akory, tsy reny akory, tsy azony akory, izany hoe ny tompo andalo misedra fijaliana izany, tsy izany no manahirana azy. Iza no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Fitiavany karena izany, ny fitiavana tombotsoa, ny fitiavan-tena, izany no manjaka. Samy teo lehibe. Inona nefa no avalin'ny tompo azy raha jerentsika ny contexte an'ity Matthieu 7:10 ity? Ny tompo dia manambara marimarina amin'ireto mpianatra, raha tsy miverina tahaka ny zaza nareo, raha tsy manana toetra tahaka ny toetra ny zaza, tsy mba ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Inona no tiany tompo ambara amin'izany? Dia ilay fanetretena lalina ho avana. Ny zaza tsy mba mitady tombotsoa izy, tsy mba mirehareha na miavonavona, tsy mila n'izany voninahitra zany izy. Ny azy dia ny miankin-doha tanteraka amin'ireo ray aman-dreniny. Isika izao antsoiny tompo isika hiankin-doha tanteraka aminy, 100 isan-jato. Tsy une partie ihany hoe dia amin'ny sarotra ihany tompo no ilainay anao. Tsy izay. Ny fiainantsika manontolo dia atolotra azy, anjakany, ary manaiky ho tarihany fanahy masina isika ry havako. Aoka anaiky, tsy ho alaim-panahy isika ny mbola hanandra-tena, ny zahozaho. Ary manohy ny tompo ato amin'ity texte péricopes-anjarantsika anio ity, dia milaza marimarina izy fa raha misy izy, raha manota aminao izy ny raha lahinao dia mankanesany aminy. Mankanesany aminy. Renesiny izany teny izany, mora ny mandray izany. Fa raha jerena amin'ny toe-pontsika amin'ny maha-olombelona, manao an'izany ho théologie pratique amin'ny fiainana, sarotra izany. Ahoana moa? Olona nanafotoana teo iny,
tsy te ahitany intsony aza aloha dia vitatreo tsy mila mifampikasokasoka amin'iny zany avinavina ao anatin'ny fontsika izany maha-olombelona atsika zany manofo atsika izany ary tsika izao ry avako dia mbola sambatra isika satria mbola omeny tompo anjara indray isika anio mbola ataony mandre izao teny izao raha manana alahelo aminao ny raha lanao na ianao manana alahelo aminy mandehana ny aminy mandehana inona moa zany no ataontsika any amin'izany tsy sanatria koa tsika andeha malifaty dia ataoko mahalala ny anarako iny androany zany lay toetsika zany lay fo rano mafana lay fon'olombelona fonofo nefa dia inona no anyrahany tompo atsika tahaka ny mpaminany Ezekela eto dia ho pitily ho sentinelle anambara amin'izany rahalahintsika izany ny sitrapon'Andriamanitra voalohany indrindra inona no fitiavan'Andriamanitra voalaza tamin'ny sekoly alahady teo manana didy isika ny ilaza ny zavatra tsy mety tsy mitsara voalaza tsara zany tsy manameloka fa milaza ilay fitiavan'Andriamanitra manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany mba ahatonga ny rahalahintsika ahatonga ny olona izay manana alahelo amintsika na nafotoana atsika mba hibebaka hiverinao amin'ilay fitiavana voalohany hiverinao amin'Andriamanitra zany ny zavatra farany sarotra indrindra zany satria mitaky eto zany Andriamanitra amin'ity texte Jesosy dia milaza misy dingana anankitelo zany afaka tanterahana afaka andraisantsika lesona satria raha mandeha zany maniraka izy hoe makanesany aminy voalohany indrindra zany dingana voalohany mandehana makany amin'ilay rahalahinao ka rehefa mitokany anareo rolao izy dia aseho azy ny fahadisoana eo zany ilay maha-sentinelle atsika eo ilay mahampitily tahaka ny Ezekela raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa ho vavolombelona zany hoe dingana faharoa indray zany raha sanatria tsy nilamina ny raha zany tsika nanantona azy nanambara ny fitiavan'Andriamanitra tsy vitany manambara irery ihany zany fitiavan'Andriamanitra izany koa dia ilay mahay mamela heloka izay loha hevitra atsika anio savoir pardonner ary somary apitsika ihany somary fananina ihany nanaovana an'izy hoe savoir pardonner zany hoe isika aloha zany mamela heloka ny traduction dia izay no safidiko nanao azy fa rehefa mamela ny heloka ny rahalahintsika isika dia misy fifamelanao tsy afaka hifamela heloka raha tsy isika aloha no mamela heloka voalohany eo zany dia tandremana tsara tsy fiatsaram-bela tsy folentika zany no hitondrana andeha namartena indray mbola hitanisa tadidinao tamin'iny fotoan'iny dia zao ianao mihitsy an'le tena hoe tsy izay zany ny zavatra takiany tompo rehefa maniraka atsika izy mandehana ny rahalahy fa dia ilay fitiavan'Andriamanitra tenenina ny zavatra tsy mety izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tanjona satria eto dia milaza mihitsy hoe raha misy manana ondry zato izy izy ka misy veriny anankiray dia avelany eo ny 7 zany tena mpiandry ondry zany lasa aloha izy mitady an'iny very iny dia rehefa hita ny very dia faly izy zany hoe tanareo na ny tenin'Andriamanitra ara milaza fa raha misy olona ray izy miverina mibebaka amin'Andriamanitra tsy misy fifaliana tahaka izany any an-danitra zany le asa takian'Andriamanitra amintsika ankininy amintsika ary matoa izy manankina an'izany amintsika fantany fa vitantsika zany mangataka ny fanampian'Andriamanitra isika nefa raha maha-olombelona atsika manofo atsika dia ny amalifaty mandrakariva zany no masaka ao anatin'ny saintsika maha-olombelona fa rehefa manaiky ho tarihiny zany fanahin'Andriamanitra izany isika ry avaka inona no lazay any amin'ny epistiliny Romanina
izay tiany namany io izy dia efa nahatanteraka ny lalàna. Ilay fitiavan'Andriamanitra no lehibe indrindra. Zany no mila iainantsika, ilay amour agape, fifampizarana. Tsy misy retour endrasantsika za dia raha manome an'ity aloha na andeha hanao an'ity effort an'ity dia za kosa aloha dia tsy alaika mba misy tambiny kosa e. Tsy izay, fa isika resy lahatra ny amin'izany asan'Andriamanitra ao anatintsika izany. Ary rehefa ny fanahin'Andriamanitra no miasa, izay ny ahafantarantsika azy hoe fanahin'Andriamanitra no amintsika. Tsy mamelantsika hipetrapetraka amin'izao io fanahin'Andriamanitra io. Misy dynamisme mitarika antsika io, andeha aizany misy zavatra tsy mety mila arenina, aizany mbola misy olona tsy nandreny tenin'Andriamanitra, tsy miainao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany, mitory isika, mitory ny filazantsara. Eto amin'ity dingana faharoa lazainy eto ity amin'ity texte ity, le hoe raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona 2-3. Dia eto koa ry havana, raha ataon'Andriamanitra mandray izao teny izao sika anio dia izao, misy zavatra mila tandremantsika ny amin'ny fifandraisantsika amin'ny namantsika. Inona ilay zavatra tandremana? Ao anatin'izao dia manana rôle goavana koa zany témoin izany, zany vavolombelona izany. Raha ohatra moa tsika maheno zany hoe vavolombelona, mijerintsika zao ohatra ny amin'ny resaka tribonaly, rehefa misy raharaha zay mila trancheny juge ao amin'ny tribonaly ao, dia zao miantso vavolombelona aloha izy alaina atao audition reo vavolombelona reo, inona no zava-nisy ny zavatra zao amin'ny maha-panompon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha-zanak'Andriamanitra atsika, dia zao tandremana ny manao vavolombelona sandoka, vavolombelona mandainga. Tsy isika indray zany raha misy miantso tsika avianao mba atao vavolombelona mikasika an'ity raharaha ty, tsy isika zao indray no andeha anampitrotraka vao may amorona n'ity resaka isan-karazany izay tsy hitany masontsika akory, tsy nirenenitsika tamin'ny sofintsika akory. Zany dia zavatra tsy maintsy tandremantsika izany, ny zavatra teneniny vavantsika io. Any amin'ny Jacob antsika dia mahita ny zany puissance de la langue zany, na mamelona io lelantsika io vava teny avoakantsika io, na mamono io, manana hery mahery vaika. Izy no organe farany anisan'ny kely indrindra ao amin'ny vatantsika, nefa io no farany puissant indrindra io, satria afaka mamelona io, na io hitondra fiainana ny teny aloka amin'ny vavantsika, na hitondra fahafatesana, mitarika olona any amin'ny fahampotehana. Mila tandremana zany ry havako. Ary eto indray raha mbola tsy milamina amin'izany dingana faharoa zany indray ny raharaha, dia eo amin'izay tena miditra ilay assemblée, ilay fiangonana ny tiana ambara eto. Raha tsy mety miaino ireo izy ao amin'ny 7:7 Matthieu 5:20 io, raha tsy mety miaino ireo vavolombelona ireo izy dia ambara ho amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorietra izy. Inona ny tiana ambara izany? Isika izao ilay fiangonana. Tsy hoe ity katomura ity tsara tarehy ny fiangonantsika, misaotra ny tompo itsika nomeny izao fahasoavan-dehibe izao, fa izao fiangonana zao ny fiangonana dia isika tsirairay avy izay manorina ny fiangonana, izay mampiaina sy miaina ao anivon'izany fiangonana izany. Isika izao zany dia manana didy goavana koa isika ny amin'ny fitandremana ny fifandraisana. Misy fifandraisana, misy olona miditra eto, misy olona mivoaka eto, misy sampana maro isan-karazana izay isaorana ny tompo moa, fa anio ny sampana zava-maneno dia natokana ho azy ireo ty alahady manokana ity, hitondrantsika mbavaka azy. Zany fiangonana izany ry havako dia ao ny toerana izay misy ny fahamasinan'Andriamanitra ao, misy ny
firindrana misy ny harmonie izay voatonona tamin'ny 10 minitra sekoly alahady teo. Eritreretintsika le mitodika amin'reto sampana zava-maneno reto sika hoe samy manana ny samy ohatra zany hoe misy après ny vaky-teny teo zao hoe vaky-teny misesy sinon après ny sekoly alahady izy teo tonga dia nisy muzika anankiray nitendreny zareo tsy nisy tononkirana ataotsika zany fa tonga dia samy nisy ray nitarika dia nanaraka ny rehetra. Dia eritreretiny amin'iny zavatra iny ohatra samy manao zay tiany zany le mpitendry zava-maneno ny anahy gadona mihetsiketsika ny anaovako azy dia ny anankiray indray ohatra manao ny ataoko milamindamina ny dia samysamy manao zay saim-patany eo zany izy tsy misy zavatra ifandrenesana eto tsy afaka mifankandre isika tsy misy harmonie tsy misy accordé zany ny zavatra ataony zareo lasa korotana. Andriamanitra zany eto amin'ity fiangonana ity izy dia c'est un Dieu d'ordre, ny zavatra milamina mirindra zany ny zavatra tiany ary takiny zany mba hisehoan'ilay fahamasinan'Andriamanitra mba hiorenantsika sy hitoerantsika hiainantsika ao anatin'izany fahamasinana zany. Ny fotoana miazakazaka ho afoezintsika ihany. Hitantsika teo fa tao amin'ny vaky-tenin'ny epistily ho an'ny Romanina eo ilay niteneniko hatrany am-piandohana ilay théologie pratika ny tena sarotra indrindra amin'ity fanarahan-dian'Andriamanitra ity. Raha hoentintsika amin'ny maha-olombelona nofo amandrahantsika tsy misy zavatra tanterakitsika izany mifankatia izany zany mifamela heloko zany tsy ho haintsika velively sarotra izany. Ato amin'ity Romanina toko 7:10 indrindra ity ny apôstôly Paul dia mampianatra manokana an'izany etika ampitiavana izany izy. Inona no ambarany manoloana izany? Ireto Romanina ireto le mponina tao Roma zany dia tao anatin'ny fanjakazakana mafy ny ireo Romanina no nanjakazaka tao. Reto nefa misy an'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto kristianina marobe manara-dian'ny tompo miaina ao anatin'izany fotoan-tsarotra izany izy. Maro ny azo ny fakapanahy alaim-panahy tena malifaty amin'ireto olona mpitondra fanjakana ireto ao anatin'izany indrindra i Paul no mananatra mitondra fananarana fony fitiavana zany etika mpitiavana izany. Inona no ambaran'izany Paul zany dia laza izy eo amin'ny 9:9 aza vela izy tsy voalohana amin'izana amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Inona no ambarany amin'izany? Isika izao amin'ny maha-fiangonana amin'ny maha-mpitily atsika sentinelle amin'ny maha-atsoina ho vavolombelona koa isika raha misy raha ilana izany ary ny fiangonantsika izao isika atsoina ho ao anivo ny fiangonana dia antsoina isika ankatoa ny fahefana izay misy. Inona no fakapanahy matetika mahazo atsika ravako? Tafitohana isika amin'ny zavatra misy eo amin'ny firenena eo amin'ny fanjakana. Eto anefa ity tenin'Andriamanitra ity koa dia miantso fa raha izany fanahin'Andriamanitra izany no mitoetra ao anatintsika dia mitarika atsika izany fanahin'Andriamanitra zany ankatoa ny fanjakana izay misy. Ary inona moa ny ilaina ny asan'ny fiangonana isika izao ny FPMA dia misaotra ny tompo isika. Misy ny vavaka ny prière d'intercession mitrotro ambavaka isika ny firenentsika any Madagasikara ireo mpitondra amin'ny ambaratonga maro samihafa ary antsoina koa isika izao diaspora aty a France isika mitrotro ambavaka izao firenena izay mandray atsika izao araka ny soratra masina zany no takian'Andriamanitra amintsika fa tsy isika izao zany
no andeha foana metsiny dia tsy mety manana ajaina samy manana ny heviny isika ajaina fa isika izao dia manana didy manana anjara biriky vatolampy tahaka ny petera isika izay anorenan'Andriamanitra ny fiangonana dia isika izao zany dia samy mitondra ny anjara birikintsika mitrotro ambavaka ireo mpitondra antsika mitrotro ambavaka ny fiainam-pirenena koa isika zany fa tsy sanatria fo feno valifaty fo feno fankahalana zany ho ananaran'ny tompo antsika mila mitandrina ny amin'izany isika rehavaka mitandrina ary ny zavatra isaorana ny tompo dia maniraka ny fanahy masina izy omeny atsika izany fanahy masina izany raha mandray izany fanahy masina izany isika manaiky ny asany izany fanahy masina anatintsika izany dia ino aitsika izany misakorde izany mifanaiky ary araka ny tenin'Andriamanitra eto izao raha misy roa aminareo izy mifanaiky ety ambonin'ny tany ka angataka zavatra amiko dia ho azonareo izany zany hoe fondement saiko ny fitenin'izany tena zany no pilier ilaina anorenana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zareo ne zany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany riavako isika izao moa inona moa zay tsika nefa dia isika izao no nofidiny izarany mba hiara-anjaka aminy zany fiainana hiara-anjaka miaraka aminy amin'izany fiainana mandrakizay zany ny lanitra aza riavako omeny atsika foiny zany foiny ho ahy ho anao nefa dia zao mila manaiky zany asany fanahy zany atao anatintsika isika mila mifankatia miala ao anatin' zany fo feno fialonana fo feno fankahalana zany raha marana 10 minitra zafady toko jereo tsara ny tantaran'ny Kaina sy Abela inona ny fanontaniana nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina qu'as-tu fait de ton frère où est ton frère ny rano mitaraina ty amiko tonga mitaraina avinavina teny feno avinavina ny navalin'ity Kaina fa zanga mitandrina ny rahalahiko sanatria amintsika riavako tsy isy amintsika izao no anana zany avinavim-po izany raha sanatria misy amintsika izao no manana olana amin'ny rahalahintsika zany rahalahy zany tsy voatery hoe ny frère de sang fa mety ny vadintsika ao atokantrano ao zany ny zanatsika ny manodidina atsika ny ato anivon'ny fiangonana indrindraindrindra tsy sanatria eto anivon'ny fiangonana FPMA X Marseille misy miditra ery lanto indray rana dia tena to dia mangidy mikatona ny fo hialana zany riavako hifonana amin'Andriamanitra zany entiny eo ampototry ny azo fijaliany tompo izany efa nentiny teo amin'ny azo fijaliana avokoa ny fahoritsika rehetra io olana izay manavesatra ny fotsika io ny tompo ny vahaolana amin'izany ko aoko isika tena anokatra ny fotsika andray zany fitiavan'Andriamanitra zany andray zany famonjena zany mpamonjy izy ao anatin'ny sarotra misy mafiatoka ny olona manodidina atsika efa manatona isika tsy mandray na miarahaba bonjour dia tsy mamaly le olona tsy maninona zany ny tompo mahita an'izany izay nany amin'ny miafina indrindra hitan'ny tompo izany fantany zany fantany ny fahoriana izay ao anatin'ny fonao io afaka mamaza ny olana rehetra izany izy ary rehefa manaiky tarery fanan'Andriamanitra isika averiko ihany dia manana ilay fiadanam-po ao anaty zany tsy ananan'izao tontolo izao ary raha mandinika any isika raha vao mitazona lolom-po zany tsika mitazona alahelo dia tena ho azoko amin'ny tournant rakoto iny na irabe iny na
dia mbola hifankahita mihitsy zany zay zany dia nefa inona tsy mandry ane saitsika na atory ary tsika tsy mahita atory ao dia mivadibadika eo mpandrinao ahoana nohon' inona satria ilay fanan'Andriamanitra tsy mamela atsika iainao anatin'izany fahotana zany avery atsika izany fa te hanangana atsika izy te hanavao indray ny fotsika izy tian'Andriamanitra adio mandrakariva ny fotsika ry havako ny fitondran-tena atsika ny fomba fitenitsika ary lay teny hoe mivavolombelona io mitandrina isika amin'ny zavatra tenen'ny vavantsika mitandrina mba tsy hanao vavolombelona mandainga ary koa ny hoe ny apparence fotsiny ihany soagneko za aloha rehefa miditra ao am-piangonanao dia za dia mba hitan'ny olona tena masina neza zany tena sanatrian'izany misy sanatrian'izany alay-panahy tsy eto amintsika eto no tratran'izany fa mety misy izany dia izao misy mpanoratra malaza izay Nicolas Boileau tsy haiko na fantatsika zany inona ny zavatra tenen'izany Nicolas Boileau zany dia ozy izy hoe kely izy mialatsiny ny zavatra teneniny dia ce que l'on conçoit bien ozy izy s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément zany hoe raha ohatra zany tena ilay fanan'Andriamanitra ilay fitiavan'Andriamanitra ny ao anatitsika zay mivoaka eto amin'ny vavantsika eto zay rehefa miteny isika zavatra madio teny mitondra fiainana zany zaraintsika amin'ny namantsika fa tsy mandratra azonareo ilay izy ary tsy hoe ny apparence ihany io rehefa apparence un jour tratra ihany hoe hita ihany azonareo ve ilay izy zany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika izay tena ao anatin'ny fotsika ao no zaraintsika amin'ny manodidina atsika dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay amen.
misaotra ny mamatoa Liliana Kotinaizy Antarikitsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany ary misaotra ny pasteur Obiandrenason mitondra ny afotran'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra mandray anjara tamin'ny fanatosana izao fotoam-pivavahana izao. Raha misy antsika koa samihavana no sambany androany votonga miara-pamafana dia angavy vaizana avao arabain'ny fiangonana. Dia fifaliana trany ny mandray anareo tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity miara-pamafana rehetra. Ity toerana ity moa dia tsy hafa fa toerana natokantsika hivavahana trano iraitsika izay ombolantsika. Dia izay iraitsika izay tatana anjareo tonga teo izay izy no mbola omba sy tatana anareo an'izay rehetra ataonareo sy izay rehetra alianareo ihany koa. Dia izy no androzy
Ny sujet de prière ihany koa izy ity zany a raha natsikaritsika dia misy an'izay foana teneniko hoe sujet de prière misoratra any amin'ny programme efa mandeha any amintsika any izy io a ny amin'ny alahady zany dia ho an'ny soratra sam-piangonana no entintsika mivavaka dia tsy adinontsika no mampiditra izay koa ao anatin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana irasantsika amin'ny FPM manontolo zany ny soratra sam-piangonana SAP zany a na mety afantarantsika azy ny andraikitra ny rafraîchissement kosa dia anjaran'ny loholona sy ny accueil ary ny diakona tompona anjara dia ny groupe CSD mandritry ny volana septembre. Ny daty tsara ho tadidy a ny fahatelo amby roapolo ny volana septembre dia fisaoran'Andriamanitra no ny fahatelopolo taona ny tandreman'ny pasteur Falimanana Raharindrato dia raha marina zany a dia androany no fara fisoatana anarana satria misy fisoatana anarana ho an'izay anatrika sy hiaraka isakafo satria misy agape aorian'izay raha sendra tsy naharay ny mail mahakasika an'izay tsika dia aza misalasala manatona ny tompon'andraikitra taty bakoly a na i tonton Tokia na i tonton Ary. Ny fahafito sy fahavalon'ny volana oktobra kosa dia misy ny retraite ny fiangonana izay tanterahana ny La Roque d'Enterrand. Ny lohahevitra moa izay diniana amin'izay a dia qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux araka ny hita ao amin'ny Matteo 7:12. Ny mpanetana sy ny mitondra ny fampianarana amin'izany a dia membre ao amin'ny collectif d'accompagnateurs spirituels izay nandray fiofanana avy ao amin'ny association Aspire zany hoe association pour l'accompagnement spirituel izy hoe zany miandraikitra ny fampianarana sy ny animation ao anatin'izay dia mitodika manokana amintsika izay misalasala indrindra ireo izay francophone surtout vous les jeunes ça va être une retraite effectuée donc par des accompagnateurs spirituels. Donc il y aura vraiment beaucoup d'enseignements, les activités seront en français, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables, des responsables de l'église pour vous inscrire et devenir nombreux. Ireo olona ireo moa zany dia nafa manokana ao anatin'ny investissement ny fiangonana izany ny antony dia mba hahafahan'ny tsirairay tsika rehetra zao zany manaraka sy manatrika ny fampianarana sy ny activité rehetra mba tsy hisy olona zany hoe lasa sahirana mikarakara sakafo manao ny fandaminana madinidika maro isan-karazany fa tena hoe mba hifantoko sika amin'izay zavatra izay ho atao izay dia mba aoka sika ianara roatra amin'izany dia efa misokatra zany ny fisoratana anarana ny pension complète moa dia 43 € par personne fa ny sabotsy atoandro kosa dia repas tiré du sac dia mariana fa mandray chèque vacances ny any amin'ny centre zany afaka atao zany ny mandony sarandasa amin'ny alalan'ny chèque vacances mariana kosa fa raha misy manana olana ara-bola na ihany koa ny fitaterana dia azo atao tsara ny manatona ny mpitandrina na ny birao fa tsy ataontsika ho sakana mihitsy zany izay hoe participation zay fa ny fahatongavantsika no tena zava-dehibe dia mampirisika ihany koa atsika filohan'ny sampana rehetra mba hanetana ireo mpikambana ao anatin'ny sampana mba anatrika izany retraite ny fiangonana izany. Ny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra kosa dia misy ny hetsika faharoa ho an'ny fiangonana izay haterahana amin'ny alalan'ny tonongola na promesse de don ka aorian'izao filazana raharaha izao zany dia isy andray fitenenana mba hanazava amintsika misimisy kokoa ny momba izay.
Dia toy izao indray a ireo vaovao avy amin'ny sampana ny avy amin'ny amafia dia misy ny antso fivorim-be tsy ara-potoana izay tanterahana anio amin'ny roa ora sasany. Dia efa miomana ho amin'izany ny mpikambana rehetra ao anatin'ny amafia. Avy amin'ny STK, à tous les jeunes situés à 16 ans ou plus, la section jeune de l'église t'invite à sa rentrée le samedi 16 septembre. Nous te donnons rendez-vous au parc Longchamp à 14h pour passer un après-midi ludique et convivial. Viens comme tu es, avec une tenue confortable, un goûter à partager et bien sûr avec ta dose de bonne humeur. Nous avons hâte de te retrouver. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à te rapprocher de l'IANSU ou du bureau STK. Aviamni Scout Coussa. Si tu as entre 8 ans et 16 ans, les Scouts Marseille-Océan t'attendent pour une nouvelle aventure le samedi 30 septembre à 10h30 au parc Pastré. Ni aviamni 13 moa ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia ny association culturelle izay miandraikitra manokana ihany koa momba ny asa sosialin'ny fiangonana sy ny mahakasika ny resaka culturel rehetra. Dia avy amin'ny Trezemada zany efa nisokatra nanomboka tamin'ny sabotsy heriny ny centre médico-social izay misy consultation gratuite miaraka amin'ny docteur Léon zany sy ny équipany zany dia isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana, isaky ny samedi 1er du mois, zany hoe ny amin'ny manaraka zany dia amin'ny fahafiton'ny volana octobre. Mba isin'ny fandaminana nefa dia tsara isika raha maka rendez-vous amin'ireo équipe médicale ny fiangonana zany misy zany i tonton Mamy ao koa i taty Liliane, taty Olgara Fanoarana, i Jemima, misy maromaro izy ireo fa zay zao no atao tsaiko efa azontsika atonona zany amin'ny fotoana hafa mba ahafahana mandamina izay rendez-vous miaraka amin'ny consultation izay. Aoriny izao filazandraraha zao koa dia izy ny fiara-panateraka dia tsy iza izany fa fiara-panany Ailan zanakiasina sy mbola lalaiary malala, ao koa Izalisa zanaky Valerisy tojo rakotony aina. Dia isy ihany koa ny fiara-pana mariazy dia tsy iza izany fa irova sy ny rina Randrianarivelo. Aorin'izay dia izy fitondranam-bavaka ny zanaky ny fiangonana tsy iza izay fa iamiel izay hitantsika eto vita ny fianarana izay nataony teto a Marseille dia iova toerana indray izy dia hitondra mavaka sika. Dia ao anatin'izay Trezemada zay koa dia misy solitena avy ao amin'ny Trezemada zany andray fitenenana eto aorin'izao filazandraraha izao ka ny fandaminana fandraisana fitenenana zany dia ny avy ao amin'ny mandray fitenenana momba ny hetsika no miteny voalohany rehefa avy eo ny Trezemada dia avy eo rehefa fiarabana sy fitondranam-bavaka rehetra. Ny vaovao avy any ivelany kosa avy amin'ny SVK Faritany, ny SVK Fatsatso dia manasa antsika amin'ny kermesse izay karakarainy ny asabotsy faha-telopolo ny volana septembre manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva any Lyon amin'ny EPTM Vaux-en-Velin la soir. Dia azontsika atao ny manantona ny mpiandraikitra ao amin'ny SVK eto toerana maka ny andinidiny mahakasika izany. Dia toy izao indray ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny faha-telon'ny volana septembre lasa teo. Ny rakitra voalohany moa zany izay misahana ny fonctionnement de l'église dia ny totaly 647,40 €, ny voaray tamin'ny panier 412,40 €, ny panier connecté kosa dia 235 €. Ny rakitra faharoa izay natokana ho an'ny ezaka trano dia 466 €, tsinjara toy izao
Ny panier dia 256 €, ny panier connecté kosa dia 210 €. Ny rakitra fandraisana kosa dia 450 € et 10 centimes, ny rakim-pisaorana 400 €. Ny totalin'ny rakitra izay natolotsika zany dia 1960 € et 50 centimes. Dia ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho antsika izay mila zany dia hitantsika ao amin'ny salle kate na azo atao ihany koa manatona ny tompon'andraikitra ary raisina atanandroa ireo izay maniry hanohana izany. Dia izay indray riavana ny vaovao izay somary lavalava ihany ialana tsiny fa nisy ny tsy maintsy nomafisina ary ihany koa ireo asa miandry antsika eto amin'ny tafo dia aoka hitondram-bavaka izany rehetra izany hatrany isika ny raha herinandro soa mba fitatana ny tompo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiadanana. Miarakatsika rehetra amin'izao alady izao amin'ny fitahin'ny tompo. Ny teny voalohany angamba dia hoe ny vavaka tsy arahan'asa dia foana ihany, fa ny asa tao miaraka amin'ny vavaka sy fangatahan'ny fitahin'ny tompo kosa dia asa mahomby sy mihoatra ny eritreretintsika olombelona. Ny tompo manome fafinaretana ao anatin'ny asa sy ny fahafampo rehetra. Ny asa atao am-pitiavana sy ampiralahiana dia ankasitrahany tompo. Vita ny hetsika atao izay matahomaly dia hita tokoa ny fifampiralahantsika eto am-piangonana araka ny tenin'ny pasteur aoko teo isika izao dia tsapa tokoa fa vavolombelona Andriamanitra amin'ny fivavahana zany ary koa amin'ny asa dia tsapa tanana azo raisina tanana mihitsy hoe mandroso ny FT Max Marseille amin'ny lafiny rehetra, ny sampana rehetra miara-mifarimbona manatanteraka izany asa izany ary mandroso ny fiangonantsika raha natao zany ny totalin'ny isa omaly izay mbola tsy vita tanteraka dia nahazo 2300 € tsika anampiana ny trezemata. Tsy hay ny tsy saotratsika rehetra tamin'ny fanomezan-tanana amin'ny asa rehetra araka ny teny teo koa hoe samy mana ny talenta ny fiangonana, talenta izay antsika ampiasaina, talenta nomen'Andriamanitra ilay izy ampiasaintsika ampitiavana, ampitombona ny finoantsika aloha voalohany indrindra dia ampitombona koa ny voninahitran'Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra ary mbola ho be ny hoavy. Misaotra tompoko. Rehefa malala ao amin'ny tompo, isan-taona dia misy ny teti-bolana budget prévisionnel izay ankatoavin'ny rehetra izay ankatoavin'ny rehetra ny mpandray amin'ny assemblée générale. Natambatra avokoa ny mety ilaintsika ahafahantsika manohy ny asan'ny fiangonana, ny fonctionnement dia tabaka tamin'izany fa 11 000 € no ilaintsika amin'ity taona 2023 ity. Tamin'ny volana mars isika dia efa nifandrimbona ka nahangona 3600 € ho an'ny hetsika faharoa volana oktobra kosa dia nataontsika matetika ny manasa artista, nanasa ny tapaka sy ny namana mba hahazoana izany vola izany.
Amin'ity kosa dia isika mpiangona isika mpandray no entanina ifandrimbona dia ny tanjona dia 7 394 euros. Ahoana ary ny fomba anaovantsika izany. Afaka manantona ny ekipa finance isika dia milaza amin'izy ireo izay fahafahantsika misy azo taratasy azo fenona ery mairie. Afaka ihany koa tonga dia manao virement na manao chèque na manome lela-bola ny ekipa finance. Tamin'ny herinandro iny dia nisy fianakaviana sy mpandray nanolotra sahady 700 euros. Hatreto izany dia efa nahangona 2150 euros isika. Koa isaorantsika ny tompo noho izany, misaotra anareo rehetra izay efa nandray anjara. Ny tompo manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo. Ny amin'ity taon'ity kosa dia niala ady 29 octobre no iarahantsika misaotra sy mideran'ny tompo nanome antsika fahafahana ny fandrimbona iara ifaly ary iara ifaly ihany koa isika. Misy zany fitaovam-pivavahana iarahantsika ary misy avy eo ny agape toizantsika amin'ny fiaraha-mifaly ihany koa izany ny tolakandro ny alahady 29 octobre. Dia manatena atsika rehetra ifandrimbona amin'izany asa tompo izany. Dia aoka samy hanome araka izay nokasain'ny fo avy, tsy amin'ny alahelo na antelivozana fa ny manome ankafaliana ho tian'Andriamanitra. Koritianina faharoa, toko fahasivy andininy fahavalo. Sotra tompo. Amin'ny malady ny sampana zava-maneno androandroany tompo ka nitondrana mamakazy iny dia mba manana filazana kely zay zany momba ny io sampana io. Ny sampana io dia araka nitanareo mandray ny olona rehetra na tanora na ankizy na ray aman-dreny ary mamerina manana fotoana fivoriana sy fianarana izy io dia ny sabotsy ary fa misy ny fanomanana fampompavahana sy atelier apprentissage hatramin'izao aloha dia ny piano sy ny gitara ihany misy mampianatra ary ny fotoana sabotsy arivo io dia manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 7 famerianana sy ny zona kosa dia ny lahady maraina manomboka amin'ny 6 sasany. Koa raha misy aminareo olona mbatiana antevindarana an'izany sampana izany dia raisina tanandroa na manatona ny ireo membre reo zany satria hita daholo izy ireo membre dia na manatona zany. Fanako zany aoriana zao fampompavahana izao dia isy fiarahana etaeta zay atao aty amin'ny parvis salan'ny alahady rehetra hatramin'isy andro nafana izao koa dia manasa antsika rehetra raha dia resadresaka amin'ireo membre reo nareo to. Izao ary dia no eo amin'ny fotoana anaovana ny famangina tonga fotoana ny anaovana fanolorana ny ankizy tsofina entina mivavaka tompoko isika koa. Dia avy eo ny mpitandrina mandamina fanaovana velomany amiela. Toy izay ary tompoko ny azo ataontsika dia manatona zany ny fianakaviany imbola sy tondro sitraka reo ary ny komity koa manatona aty aloha araka izany.
famanginitsika dia ny fianakaviana Iasina sy Mbola ary Tojo sy Valérie tonga dia tsoroko le izy fa le nondra indray mety fanadiniko désolé nahazo farasydimby nareo dia faly ny fiangonana mifanatrika aminareo faly izay fa mahita mitombo rondray ny zanak'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana dia aorintsika amin'ny tenin'Andriamanitra izao ny famangina izao araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 7:20 ny andininy 9 manao hoe indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro tamby miateraky ny kibo iarabaina ianareo ry havana malala nahazo farasydimby neny Riasina sy Mbola nga malakely eo dia neny Valérie sy Tojo vavikely dia ho tahin'Andriamanitra tompoko ary dia faly tokoa zahay mahita anareo miramirana miaraka aminareo hitombo tena hitombo saina hitombo fitia amin'Andriamanitra sy ny olona rehetra ny zaza ary dia rehefa tonga eto moa ny zaza dia zanako ny fiangonana mbola tsy mandeha izy ireo fa rehefa metsiketsikeny izy ny rehetrarehetra miara-mitaiza azy daholo isaroantsika an'Andriamanitra ny ananantsika zanaka marobe ary tsy vitan'izay ihany fa fombantsika malagasy izay mbola rahantsika kehitriny ary mitaranaka mifandimby dia irariana mba hanaja izany sotoavina izany dia ny fanomezana ny solondrom-patsa ho an'ny mpitaiza toetra fa matanjaka be la mpitaiza fa tsy mampanina aty manko ny mpitaiza any amintsika ray volana mifana ihany fa aty tonga dia mitsangana dia maro taiza ny zaza tompoko ho tahin'Andriamanitra ianareo ray aman-dreny omeny tompo hery fahendrena hitaiza ny zanaka amin'ny fitiavana sy ny fanampin'ny tompo mandrakariva omentsika ny pasteur Oby ny angamba mialatsiny aloha rehefa aveo fa mbola misy fiarabana mariage rehefa aveo zany akamba amin'ny pasteur koa ny vavaka mangataka ny rova sy ny rina zany tsika mba ho hitatsika mifanatrika eto koa zany izy mivady mipetraha fa tsy maninona rova mipetraha mety aminao mitsangana ny fifaliana ho anay ho an'ny fiangonana ny miaraba anareo mivady tena faly zahay ary mirary fasitranana feno ho an'ny tongotra na izany aza dia miaraba anareo mivady nahazo tokantrano na vita ny fanamasinana ny fanambadiana ary ny tenin'Andriamanitra anorenantsika izany fiarabana izany dia izay voasoratra amin'ny obolana 7:20 ka ny andininy 7:20 manao hoe trano sy arena no lova avy amin'ny ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny tompo koa dia izany tenin'Andriamanitra izany miarabana ianareo fa tsy tongatonga ho azy ny tokantrano fa Andriamanitra ny nanorina ary dia mirary ianareo ho tahin'Andriamanitra marena tokantrano hoy ny malagasy zany hoe tokantrano miarina tsara mifototra tsara ao amin'ilay fototra izay tsara indrindra dia Kristy Jesosy ary izy no irarinay hanapaka ao amin'ny tokantramonareo sy ao am-ponareo mivady izy izay efa nampiray anareo manara-torako izany ihany koa hoe rehefa misy ny fiarabana ohatr'izao tsy fantatro hoe misy cadeau ve sa misy tsodrano izay omena ny fanambadiana efa vita ve toka efa vita zany efa lazaintsika rehetra fa efa vita ny cadeau dia ny fiarabana efa
zany amintsika ny fotoana anaovana ny vavaka izao. Dia misy tokoa ny cadeau dia ny vavaka zany no ataontsika fanomezana fanampiny ho an'izy mivady, ary vavaka ho an'ireto tokantrano izay nahazo fahasoavana lehibe reto koa tsika. Iara hivavaka sia Tompo dia mbola misaotra anao izahay ny amin'izao fifalian-dehibe. Omenao ny fiangonana Tafo FPMA Aix Marseille izao. Indre Tompo izany alehibe ny fitiavanao fa dia miariary eto anatrehanay izany alehibe ny fitantananao, alehibe ny famindramponao indrindra Tompo, satria dia mbola omenao anjara fahasoavana avy aminao ity fiangonana ity, indrindra ireto ray aman-dreny izay nomenao farasy dimby, Izalisy sy Ailanina. Misaotra Tompony amin'izany fanomezan-dehibe izany, ary ny angatanay aminao Jesosy eo dia niarovanao ireo zaza ireo mba hitombo saina vatana fanahy ao aminao, ary mba ho zaza anoa ray aman-dreny, ary ho zaza anompo sy anaradianao mandritra ny androm-pahalebiazany rehetra, indrindra ny amin'izao fahazazana izao. Mangataka izahay ny tahinao manokana ireto ray aman-dreny, ireo fianakaviana izay manodidina azy ireo koa, ny fitarian'ny fanahinao masina Tompo, ka aoka ny sitraponao rery ihany Tompo no, ary fanaraka amin'izany sitraponao izany ihany ny fitaizana ireto ondrikelinao ireto. Hitombo amin'ny fitiavananao, hitombo amin'ny fahatahorananao, indrindra hitombo amin'ny fahalalana tsara ny teninao Tompo reto mpanombo-kely reto, ary misaotra satria dia mbola mitombo isa indray ny ondrinao ao amin'ny fanjakanao. Ny famirapiratany voninahitrao Tompo no ampombanao azy ireo mandrakariva, ary misaotra manokana koa ny amin'ny fanorenana tokantrano vao ny amin'ny mpanomponao, ny Rina sy Rova. Misaotra Tompo satria izany dia mbola ny fanehonao ny alehibe ny fitiavanao, fanaporofonao izany. Faly Jesosy ny fiangonanay satria izy mivady izao no nankalaza voalohany indrindra eto amin'ity trano izay nomenao anay ity, izany fitsofan-drano ny fanambadiana izany. Fifaliana lehibe loatra izany Tompo, tsy hainay ny mangina tsy hisaotranao. Ny angatanay Jesosy eo dia ianao ilay Andriamanitra fitiavana no anjaka tanteraka ao amin'ny tokantranon'izy mivady, ary izany fitiavanao izany Tompo no anababo ny fony izy mivady mandrakariva, mba izany fitiavanao izany no entiny mifampitondra ao anivon'ny tokantrano, arovy amin'ny ratsy rehetra, indrindra sakany ny asa ratsy ny fahavalo, tsy ahakasika azy ireo, tsy aharombaka azy ireo eo am-pelatananao. Ny fikasana tsara rehetra ananan'izy mivady ireo Tompo dia apetraka feno am-pelatananao izany, ho voninahitry ny anaranao, ary indrindra ny anavao ny fanoloran-tenan'izy ireo mandrakariva ianao ny amin'ny fanompona sy ny fanarahan-dianao. Mahatsiaro ambavaka, mitrotro ambavaka koa izay Tompo ireo izay mbola manam-pikasana tsara rehetra eto amin'ity fiangonana ity, ny iroso amin'izany fanorenana tokantrano masina izany, dia ny fanahinao masina no efa hitari-dalana azy ireo, efa ampahafantatra azy ireo ny sitraponao, ny didy mpitiavanao. Mahatsiaro koa izahay ireo reny, ireo
tokantrano izay mba naniriko ny anana taranaka nefa dia tsy manana izany. Ampy mizara tompo ny fahasoavanao, ny fitahinao fenohika zany no hitehirizanao azy ireo, ny fitiavanao no anjaka ao anivon'ny tokantranon'izy ireo koa, ka tsy ho ao anatin'ny tebiteby na ny alahelo no iainan'izany fa ao anatin'ny fiadanam-po avy aminao. Maro tompo ny zavatra tianay angatahana aminao eto nefa voafetra ny fotoana. Fantatrao ny mahasoa ny tokantrano tsirairay, indrindra ny amin'ny ireto tokantrano manoloananay ireto, dia ny fitiavanao tompo no anjaka mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Atsotsika amin'ny enina ankehitriny mba ataon'ny pasteur zany ny fanaovam-beloma azy satria andeha izy efa tsy hiaraka amintsika fa vita ny fianarany dia mitsika pasteur Jean-Laure zany aloha kosa angamba ny fitenenana sy ny vavaka ho an'ny amen. Solava resaka fa dia mitsodrano any amielina zany izay fahasoavana lehibe ho an'ny fiangonana Aix-Marseille ny fandalovany. Tu es une bénédiction pour l'église. Dia tena faly zay ary marika izany fifaliana izany dia mitehaka ny fiangonana. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra izay metinao indrindrandrindra ao amin'ny sampana zava-maneno izay alady tondranam-bavaka azy anio. Misaotra indrindra araka ny tenin'ny tompo tamin'ny Abrahama hoe ataoko ny fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao. Genesis 3:10. Tu seras une bénédiction pour toute la nation. Bénir, c'est dire du bien, dia ifindra ho an'ny Bordeaux raha tsy diso dia ny dire du bien indray any amin'izany tafo zany fitahiana mitahy anao ny tompo amin'izany fiangonana izany. Mety misy zavatra tsara teto dia izay no lazainany fa ny zavatra ratsy tsy lazay. Zany hoe bénédiction pour la nation, pour le peuple, pour l'église. Dia mitsodrano anao zahay ataontsika ny hira hoe enganeka ombanao Jesosy 631 andininy voalohany 731 haitsika tsenjely tonony. Vavaka isika eny tompo ny hira tokoa dia vavaka avy roa eny dia izany hira izany no entinay mitsodrano any amielina amin'ny fifindrany monina indray any amin'ny faritry Bordeaux. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra no entiny tamin'ity fiangonana ity satria tena fitahiana ho an'ny fiangonana izy ary faly izay noho ny amin'izany ankehitriny dia misy antso hiraka indray anirahanao azy amin'iny faritra iny dia itoy izany ary hitombo izany mba ho fitahiana ho an'ny fiangonana izy, fitahiana ho an'ny firenena izy satria ianao no mitahy azy sy mbola hitahy azy amin'ny anarany Jesosy tompo. Amen.
trano fiangonatsika ity isika tompokoko mangataka ny tompona anjara amin'izany hitsangana. Mbola velom-posaona anao zahay raha mbola tafavoato amin'ity tranonao ity zay Jesosy, ity trano izay nomenao mahatsiaro sambatra zahay, fantatrao fa be ny tafo izay mbola mitady toerana isan-kerinandro anaovana fitaovam-pivavahana. Misaotranao koa zay amin'ireo mpanao trano izay mahafohery sy fotoana ho anao, bata io izy ireo Jesosy, ianao no miaro amin'ny loza maro samihafa mandritra ny travaux. Misaotranao koa zay amin'ny travaux izay efa vita, dia taio koa izay mbola ho atao. Dia apetraka am-pahatananao ny fitadiavam-bola Jesosy, matoky izay na otrinona mbola aloha, dia ianao no manampanay amin'izany. Dia anao no zavaka izany, sa tompo. Amen. Wow.
dia tonga efa hifarana tompoko ny fanompoam-pavana ary tonga eo anaovana ny vavaka saorana sy fangatahana esikiako angatahana ny tompony anjara amin'izany miakatra ety amin'ny alitara. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de culte que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour le message que tu nous as transmis à travers le pasteur Pompi. Je remets entre tes mains les pasteurs, guide-les dans leur ministère, aide-les à transmettre ta parole pour nous guider vers toi et bénis leur famille. Je remets entre tes mains chaque membre de l'Église, conduis-les vers toi. Accompagne les saints dans leurs différents projets et guide-nous pour que nous continuions d'œuvrer pour toi selon ta volonté. Seigneur, garde les personnes en difficulté ou dans la pauvreté. Aide-les à avoir confiance en toi. Guéris les personnes malades et console celles qui sont endeuillées. Seigneur, je remets entre tes mains Madagascar et la France. Accompagne les dirigeants pour qu'ils fassent évoluer leur pays dans ton sens. Enfin, en ce dimanche du SZM, je prie particulièrement pour les musiciens. Merci car tu les permets encore de guider la louange pendant les cultes et pour les différents saints. Accompagne-les dans leur progression et qu'ils continuent de te servir et de te louer. Nous terminons cette prière par celle que tu nous as apprise, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes pas à notre tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Soran'Andriamanitra lehibe tsika ry havana alohan'ny totofanan'izao mpanompoam-pavana izao ko faranana ary izany fotoana izany aolohan'ny afatra tsinotsotrano dia ho ataontsika ny firana 2:30 sy 300 andininy voalohany ary aorian'ny afatra tsinotsotrano ny andininy faharoa amin'izany hira zany any miara-misangana isika tompoko manao an'izany izany. Zao no afatra avy amin'ny tompo arak'izay efa novakina sy nitoriana teo ihany aza vela isy trosa tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany dia nahatanteraka ny lalàn'Andriamanitra. N'ayez aucune dette envers personne sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous, car celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. Aloavy mietra, aloavy mifadijeranana, aloavy miaba, aloavy mitaxa, fa mififankatiavana trosa mandrak'izay isika. Tsy afaka hiteny amin'iza na amin'iza hoe ny amin'iny aloha dia zao vitany amiko. Raiso mitsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona, amin'ny fitiavana tsy mety lefy
Que la paix, l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Amen. Dilfaru.